onolotra ny arahaba tompoko raha ny sary azo famitsana-bolana dia misy rindrin-drahona na le antsoina hoe from ato atsimon'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay andrandraina hitondra rotsakorana indray any amin'ny faritra atsimon'ny Madagasikara manomboka rahampitsoalina mitohy hatramin'ny talata ho avy izao. Ny fisian'io rindrin-drahona io ihany koa dia mamevahana ny zavona indrindra vao maraina ho an'ny avoatany ato anatin'ny 3 andro ho avy. Raha mikasika ny maripana indray dia saika mbola angatsika hatrany aloha ny alina sy ny vao maraina fa hisy fiakara misongadina kosa ny maripana ambony indrindra saika manerana ny faritra maro eto Madagasikara indrindra moa ho an'ny avoatany. Ny aty amin'ny faritra atsimon'ny nosy ihany no somary hisy vidinany kely ny maripana noho ny fandalovan'io rindrin-drahona io. Raha ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina anjerentsika amin'ny antsipiriany dia andrahona mety arahana orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny motsiraka mifaritra Savasy Analanjorofo. Mifatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aorian'ny zavona na zavotany vao maraina ho an'ny avoatany. Raha ny tolakandro indray dia azorana tandrifin-drahona hatrany ny manodidina ny faritra Sava Analanjorofo ary Nosy sy Sambrano. Mifatra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny fa noho ny fisian'ilay rindrin-drahona dia mety ahazorana indrindra ny alina ny aty amin'ny faritra Atsimo andrefana, Androy ary Anosy. Iverina ny rahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro mety arahana orana tandrifin-drahona fa kely ihany ny herintsika isian'izay orana tandrifin-drahona izay aty amin'ny faritra Menabe, Moromane, Matsiatrambony ary Iorombe. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 3 amby 30 na 4 amby 30 degré ny maripana ambony indrindra aty Mahajanga sy Antsohihy. Eo amin'ny 4 amby 20 na 5 amby 20 degré kosa ho an'ny avoatany maripana ambany indrindra tafidina 7 degré any Vakinakaratra. Amin'ny vinany toetry ny andro ny talata indray dia azorana tandrifin-drahona ny aty amin'ny faritra Savasy Analanjorofo noho ny fisian'ilay rindrin-drahona dia mety mbola azorana ihany ny any amin'iny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana ary ny faritra Anosy. Mety arahana orana tandrifin-drahona indrindra ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina ny aty amin'ny faritra Menabe, Moromane, Matsiatrambony, Iorombe ary ny atany ny faritra Atsimo andrefana. Ny faritra hafa ho maina ny andro amin'ny ankapobeny na ifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Mivinan'ny maripana ao anatin'izay tsy dia misy fiovana firy fa hafana hatrany aloha manerana ny faritra maro eto Madagasikara. Mety ho tafiakatra hatramin'ny 7 amby 20 degré mihitsy aza maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany. 3 amby 30 na 4 amby 30 degré kosa ny maripana ambony indrindra ny amin'ny faritra Avaratra andrefana, Motsiraka Atsinanana saika manodidina eo amin'ny 7 amby 10 ka hatramin'ny 9 amby 20 degré ny maripana. Mivinan'ny toetry ny andro ny alarobia ary no amaranantsika azy dia saika mitoetra hatrany ny zavona amin'ny maraina indrindra ho an'ny avoatany fa misava ihany izay rehefa misandratrandro. Mety ahazorana tandrifin-drahona ihany koa ny aty amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovinany ary mety hitatra hatrany Atsimo Atsinanana. Isy tandrifin-drahona iserana ihany ny manodidina ny Sambrano indrindra amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina. Vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana fa mbola ianka ao anatin'ny hafanana hatrany aloha ny ankamaroany ny faritra maro eto Madagasikara manodidina amin'ny 5 amby 20 degré zao maripana ambony indrindra ho an'ny avoatany, 3 amby 30 na 4 amby 30 degré kosa any amin'ny faritra Betsiboka, Boeny ary Sofia. Ny any Motsiraka Atsinanana tsy dia misy fiovana fa saika eo amin'ny 3 amby 20 ka hatramin'ny 9 amby 20 degré eo ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.